Bauvuninaitra medicanidera siniata asandra traini tanana bauvuninaitra tsaranao magaga tsaranao tsisy mitoaminao tsisy toana tsaranao magaga tsaranao tsisy mitovy aminao tsisy toana raha medicanidera sinihanzao asandra traini tananaiwanao bauvuninaitra mendrikani sinihanzao tananaiwanao bauvuninaitra tsaranao magaga tsaranao tsisy mitovy aminao tsisy toana tsaranao magaga tsaranao tsisy mitovy aminao tsisy toana Halleluja. Faly miarahaba sika ndray raha lahy sy anabavy a mbola tafahaona eto ndray sika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Makasitraka an'Andriamanitra satria mbola nomeny tombosoa ndray ny tenako ary nomeny tombosoa ndray za sy anao mbola iay ny tenin'Andriamanitra eto androany iaraka idera amin'Andriamanitra eto iaraka ioby anazy eto sika androany lehibe loatra izy voninahitra ho anazy rery any ary tsy adino koa ny misaotra ary manome azy ny raiko ara-pinoana dia Dr Rina Mivady zany mbola manome tsehatra manome fatokisana ndray afako mivelatra amin'ny asan'ny fanompona eto amin'ity ministera ECIT indray amin'ity androany ity. Voninahitra dia an Jesosy Kristy rery any tsara ny Andriamanitra tsika ozy izy za hoe tsara ny Andriamanitra tsika ary tsisy tahaka azy. Ity androany ity dia manana lohatenitsika. Io lohatenitsika dia ny midongy amin'Andriamanitra. Ny midongy amin'Andriamanitra dia zava-dehibe amin'Andriamanitra zany. Tahaka ny zazakely, tahaka ny zanaka sy ny ray sy ny reniny,
rehefa izy zay ny midongy dia midongy amin'ny fony rehetra. Rehefa misy zavatra angatahany, rehefa misy zavatra iriny dia averimberiny foana io, mitomany mihitsy ary izy maneho zay fihetsika izy ahafantarany rainy amandrenina anazy fa midongy izy io, fa ilainy io zavatra io. Rahalahy sy anabavy izany indray no fizarana ho ataosika androany ary mihina fa amangy anao amin'izany Andriamanitra ny fotoanan'Andriamanitra masy dia amin'ny fombany. Androany indray izy manana fotoana aminao, manana fotoana amin'ny akonanao, amin'ny alalan'izao teny sy fampaherezana zao ary mbola misy fiderana mangotrokotroka koa ao anatin'izao amin'ny fiasan'Andriamanitra dia be ny zavatra ataony. Fa mialohan'izany dia tiako anao partageo ny livesika ary tsara misy raha amin'ny alalanao koa dia vovonjy ny olona maro. Amin'ny alalanao dia isy olona marobe atsangan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny partage ihany partage ihany na ataovy anakiroa anankitelo anakefatra anakifolo misy ny partagenao rahalahy sy anabavy fa efa akaika neny fahatongavan'i Jesosy. Mila ny Jesosy, mila famonjena ny olona, indrindrandrindra isika kristianina koa dia mila mifampahery, mila mifanangana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny toritena. Ka izay mahatonga anay foana manentana partageo ny live tahaka an'izao rahalahy sy anabavy. Andao sika amaky tenin'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra sika ato amin'ny Salamo 98 vakisika amin'ny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra: mankalaza Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo firana, amin'ny tropetra sy ny fisofana ny anjomara, ka miobia eo anatrehany Jehova mpanjaka. Zany tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra eto indray zany dia resaka fiobiana, fa kalazana azy. Tena tiako anao androany akalaza ny Andriamanitra sika io, ilay mpanjaka ny mpanjaka. Mbola velinay na zasy anao izy za teo tena farataona ty rahalahy sy anabavy ny Desambra ho antsika malagasy dia mahafantatra an'izany rehefa farataona eto Madagasikara dia tena misy fety mangotraka eto, na ny fetin'izao tontolo zao na fety ataon'ny kristianina. Fa tadizy rahalahy sy anabavy fa ity farany taona ty dia anehoan'Andriamanitra koa fa hotahian'Andriamanitra ny zanany, anehoan'Andriamanitra fa misy fanambinana goavana be tsy apoizinao amin'ity. Be deaibe mantsy no milaza fa rehefa farataona dia fahafatesana be deaibe, aretina ny be deaibe, olana ny be deaibe. Eny tena misy tokoa izany. Izany moa dia efa nymarikena nanomboka tamin'ny 1er novambra nataon'ny fahavalo zany tena mitena ny olombelona ka hatramin'ny voaloha taona janvier io. Fa zao ny atsika zanak'Andriamanitra dia au contraire an'izay. Tiako anao androany tena hidonga amin'Andriamanitra amin'ity volan'ity. Efa misasaka ty volan'ity zao ka mbola be deaibe ny anjara voatendritsika ao anatin'izay 15 jours zany. Rahalahy sy anabavy, ny fampaherezana androany dia ny midonga amin'Andriamanitra. Ny midonga, rehefa midonga ny zanany dia tsy maintsy misy teny avoaka an'Andriamanitra, tsy maintsy misy fanomezan'Andriamanitra rahalahy sy anabavy. Ka antaosika ivavaka amin'izao fotoana zao, ivavaka sika hideran'Andriamanitra, iompy an'Andriamanitra mialohan'ny fampaherezana zay hoentina eto androany. Ka tiako anao hiomana amin'izao vavaka atao zao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zahay dia manome voninahitra anao ny amin'ny fahasaranao. Tompo fantako loatra ny fitiavanao ary anao misy ny tianao voalohany, tianay voalohany ary ny safidy anay misy koa amin'izao fotoana zao dia akalazainay ianao Tompo. Ka noho izany dia miasa eto ny fananao, ao ny fananao anositra anay tsirairay, ao ka ny fananao hitaridalana Andriamanitra, ampiteny ary anangana, anasitrana ianao androany. Ary ho an'izay efa misy fahafatesana koa amin'ny fiainana any dia ao ka Andriamanitra dia amelombelona ny fanantenana ao anatin'ny ray ianao. Ao ka Tompo
tompo amelombelona zay efa maty anao eny Jesosy ho an'izay marara am'ty androandroany ty tompo a dia aoka sy hoy ny voninahitra ao isy fanasitranana mahery vaika androany tompo a manatenanao zahay manatena ny fananao masina zay fa neo zava-mahagaga eto anao androany eny Jesosy a niza Andriamanitra zay tsy nanao fahadisoana taminay a dia mangataka famindrapoa ho anay Andriamanitra nadio anay am'izao fotoana zao ary vonina zay ho diovinao vonina zay ahitanao mba ahitanao androany eny tompo esory ny elokay tsirairairay eo mba ahita ny tavanao zahay ahita ny fahatsaranao amin'ny alalan'izao fotoana zao zahay Andriamanitra tompo ny teninao dia mahery ambony ny anarana rehetra ny teninao Andriamanitra dia manjaka ny teninao dia manapaka ary ny anaranao Jesosy dia mahagaga feno hery feno voninahitra ary zany ny tonononay am'izao fotoana zao dia mivoaka mpandresy zahay mivoaka mpandresy zay androany mivoaka mpandresy ny zanakao androany noho ny ho falehibe azanao io ny nina karazana blokazy tompo dia ambaranay noho nyzany herinao zany dia ho rava daholo zany tsy manakera am'ty fotoana ty fambarako am'izao fotoana zao Andriamanitra fa sokatra ny lanitra misokatra ny lanitra izay vaky ty atano izy anao teo vany anandanitra vako ny famonjeny ny zanak'Andriamanitra ndray am'ty fotoana ty vako ny fanambinana fiobina firaviravona mahagaga amin'ny anaran Jesosy ary rakofako ny rano Jesosy sany vavaka zany eny izao fotoana zao atmosfera zao fahagagana feno fifaliana feno fiadanana amin'ny anaran Jesosy amen amen tsara ny Andriamanitra tsika tsara ny Andriamanitra sika eto izy anao zava-mahagaga aminao ary tiako anao iainy tsara ny afatra androany dia aplikeo ny tenin'Andriamanitra fa mahomby zany raha lasy anabavy ka mialohany fampaherezana dia ndao sika iaraka idere iaraka ioby iaraka kalaza n'Andriamanitra amin'ny alalany ty hira anankiray ty tiako anao andihana amin'ny tokantranonao any manaova semboka mihitsy halleluja andao ary Sezoniza raunana ni fianao Sezoniza sakanana ni lalanao Sezoniza baanana ni fitainao Sezoniza takunana ni maswajunao Sezoniza raunana ni fianao Sezoniza sakanana ni lalanao Sezoniza baanana ni fitainao Fapanisianao Efatinandamanje usambachanao Efatinandamanje ulafachanao Efatinandamanja iyadanyanao Efatinandamanja usambachanao Efatinandamanja ulafachanao Efatinandamanje iyadachanao Fapanisianao Panisyanao Manu
Alleluia. Efa mahita androany am'izao fotoana zao fa mivoaka ampandresiny zanak'Andriamanitra. Misy firavoravoana fifaliana efa mirotsaka ao amintsika tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Ifaly ianao, ioby ianao manomboka androany indray satria Andriamanitra nijery ny fonao amin'ny fiderana ny anarany, fiderana ny falebiazany, ny asany tamin'ny alalany fiderana ny aratsika teo. Hoy izy za teo tamin'ny voalohany hoe ny lohatenitsika androany dia ny hoe midongy amin'Andriamanitra. Raha lasana bavy afatra ho anao ty, afatra ho anao sy ny zanakao sy ny akonanao, ho anao manatrika natsoin'Andriamanitra androany. Ianao natsoina androany dia ampamokarina androany. Omeny sekre ihany ianao ahafahany iaona aminao. Omeny sekre ihany ianao amin'ny alalan'ny teniny ahafahany iaino anao. Omeny sekre ianao amin'ny alalan'ny teniny ahafahany anangana anao, anasitrana anao, anambinana anao. Ny sekren'Andriamanitra dia fahagagana. Raha lasana bavy enoy ny tenin'i Jehova, enoy ny afatriny, enoy ny feony. Fa raha ianao ilay olona mihaino feon'androany dia isy fananganana masiravina mihitsy ataon'Andriamanitra. Misy fanambinana masiravina mihitsy amin'ny fiainanao. Tadiza raha lasana bavy fa ny malaza amin'ity volana Desambra ty amin'izao tontolo zao dia ny fahafatesany satria farataona. Famonon'olona accident maro samihafa. Fa ny amin'asy ianao kosa dia au contraire an'izany. Au contraire an'izany zasy ianao. Fa fanambinana masiravina ho zay amin'ity volana ity. Fitahina masiravina. Ahitan'izany ianao ary sitraka an'izany zasy ianao amin'ity volana ity. Ary tiako foana ny mampilaza sy mampandre antsika fa ity volana ity ato amin'ny fiangonana ECI dia faminaniana dia volan'ny fiobiana. Ary sotominay amin'izany ianao hiaraka aminay ato hioby an'Andriamanitra fa isy fiobiana sy mahazatra, isy fitahina sy mahazatra, isy atmosfera avy an-danitra tsy mahazatra amin'ny fiainanao sy ny akonanao amin'ity volana ity. Mety zavatra hafa ny azonao nandritra ny taona isaky ny Desambra, mety faratsiana, mety vaovao ratsy foana no hoeninao isaky ny Desambra, fa manambara aminao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka amin'ity asasaky nefa misasaka masy zao ny volana Desambra dia aneo zava-mahagaga Andriamanitra amin'ny fiainanao. Aheny vaovao tsara amin'izay ianao aheny vaovao tsara ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Enoy ara ny tenin'Andriamanitra, enoy ny fampaherezany, enoy ny fananganana anao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Lioka, misy tantara anankiroa ny tantaraiko amintsika amin'izao fotoana zao na dia foy ara ny fotoana dia tantarana vehivavy anankiray sy tantarana lehilahy anankiray. Nidongy izy ireo, nidongy izy ireo, niaino Andriamanitra, niaino Andriamanitra ho iaho. Tadidy tsara fandresaka resaka fahafatesana teo, fahafatesam-piainana, fahafatesa momba ninona fa zao raha lasana bavy. Io fahafatesana io dia afaka toerina io, na avy amin'Andriamanitra io, na avy amin'ny devoly io, na avy amin'olombelona io, afaka toerina io raha mbola tsy vonina ianao. Enoy enoy ny afatr'Andriamanitra, enoy ny fampaherezany. Andao ary sika maki ten'Andriamanitra ato amin'ny Lioka 18 ny vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Fanoharana tamin'ny fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraky. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra an'Andriamanitra namena masolona ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rarina amin'ilay manana ady amiko ary tsy nanaiky izy aloha. Fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo hoe izy na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io. Fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasosotra noho izay lazain'ilay mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-bo afidiny va izay mitaraina amin'ny andro amanalina ary moa hitaredretra va izy. Lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy
kanefa raha avy ny zanak'olo namoa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Halleloia. Zany ten'Andriamanitra raha lasy anabavy a, mampahery ny ten'Andriamanitra, mampahery ny ten'Andriamanitra eto a tamin'ny alalan'ity vehivavy ity. Nisy mpitsara ozy izy a, tsy marina mihitsy io mpitsara io, ary vehivavy iny nisy olona niady taminazy dia nisy fitsarana zany tany. Marina eto fa mpitondra tena ny vehivavy zany hoe tsy nanamboly izy, tsy manana mety tsy nakavoka mihitsy ary izy, tsy ka makavoka tsy maintsy misy vola raha lasy anabavy. Ka teto izy dia nidongy, nandeha tamin'ny finoana izy. Moa ve ahita finoana ozy izy Andriamanitra ianao, satria anome matsy io Andriamanitra io, amaly vavaka matsy io Andriamanitra io, mahitanao midongy, satria ozy izy ny ten'Andriamanitra tiry hoe tsy mety misy raha tsy mivavaka. Zany hoe ny olona mivavaka mandrakariva, ny olona manompo an'Andriamanitra, ny olona tena mitady an'Andriamanitra ho kasian'Andriamanitra eto androany, tahaka an'ity vehivavy ity. Fa hoy izy ilay mpitsara, omeko rariny io vehivavy io, omeko rariny io, tonga eto foana izy io. Zany hoe efa nisy fotoana nanazava an'izay hoe tsy nijery le dossier ntsony izy, tsy namadibadiky ny dossier ntsony izy, na hoe tsy nijery ilay ady ve ntsony le mpitsara. Mety ny ady ve io vehivavy io matsy a, mety hoe mety nanambola nohony anazy. Mpitsara tsy marina ozy izy ny ten'Andriamanitra. Zany le mpitsara tsy marina zany misy kolikoly ao, mety misy manome vola vao zay ianao vao tafavoaka mivoaka mpandresy eo, vao tsy migadra any ianao, vao zay ianao vao tsy mahazo amandy bebe kokoa, na dia marina na tsy marina ary. Fa teto io vehivavy io nidongy izy. Zara nga tsy maintsy mpandresa, za tsy maintsy dodomboka isan'andro eo iny, tsy maintsy mamaly, tsy maintsy mivoaka mpandresa. Nandeha tamin'ny finoana izy raha lasy anabavy, mandeha any ianao amin'ny finoana manomboka amin'ity segonda ty. Ninina karazana ady atrehanao raha lasy anabavy, nina ady veriseranao, ninina karazana na aretina na inona midongy ianao amin'Andriamanitra androany. Fa manome secret Andriamanitra, amaly Andriamanitra io masy rehefa mandefa ny teniny tahaka izao. Dia moa ve ozy izy Andriamanitra, enoy izay laza ilay mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olona mboa fidiny va, izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Zasy ianao eo raha lasy anabavy, ny olom-boa fidiny mitaraina andro aman'alina, hanome rary n'Andriamanitra. Amaly izy fa tsy hitaredretra mihitsy izy. Fotoanan'Andriamanitra masy dia tahaka izao a, rehefa tonga indray ny teniny tahaka izao, mety hoe efa ela anao na henao an'ilay izy, na efa ela anao nangataka tamin'Andriamanitra, fa androany izy tsy hitaredretra tsony aminao. Ianao mivavaka io tsy mety io mihitsy, tsy mety ianao raha tsy mivavaky, tsy mety ianao raha tsy miantsotso an'Andriamanitra isaky ny maraina, tsy nijery fahotana tsony io olona io, tsy nijery ny faharatsiana ny mpitsara, tsy nijery zay zava-bita, fa ny eto fotsiny rehefa ianao fotsiny mandondona, ianao fotsiny tsikivy mandeha amin'ny finoana, dia tsy taredretra Andriamanitra, amaly ianao Andriamanitra. Secret anankiray izay raha lasy anabavy. Misy lehilahy anankiray koa, mbola vakiko fa mbola misy fotoana kely sika ato amin'ny baiboly, Ezekia ny anarany. Zay teneniko teo na fahafatesana na Andriamanitra ara efa manao manoratra, mamoaka lalàna fa ho faty ny olona anankiray mbola afaka lavina raha lasy anabavy amin'ny alalan'ny fombany ihany. Zireo ty tenin'Andriamanitra ty lehilahin'Andriamanitra anankiray ty. Hoy izy ny ten'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka faharoa, andininy mpanjaka faharoa toko faharoapolo andiny voalohany ka hatrafahenina vakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia narary saika maty Ezekia, ary isa nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao ny lazain'i Jehova, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova hoe, Jehova ô, engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ny nanaovako izay tsara eo masonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy, ary raha tsy mbola tafavoaka ny tanàna afovoany Isaia, dia tonga tamin'ny tenin'i Jehova nanao hoe, miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe, izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry ny Davida rainao, efa noenoiko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao. Indro
asitrana anao aho ka raha afaka apitso dia hiakatra ho ao an-trano Jehova ianao ary apiako 10 taona ny andronao sady amonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanànany mpanjaka ny Asiria ary iaro ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoka. Amen, amen. Rahalahy sy anabavy, hoy izy za teo hoe afaka toerina, afaka sakanatsika ny fahafatesana, ny karazana olana maro amin'ity Desambra ty efa misasaka zao ny volana Desambra. Be de be ny plano fahavala amin'ny fiainan'olona anankiray, fandroany fahalany milaza aminao, fa ho sakananao zany amin'ny alalan'ny finoana ny tenin'Andriamanitra raha mino anao rahalahy sy anabavy. Nosakana ny Ezekia tamin'ny alalan'ny fidongina. Inona ny fidongina nataony? Ny tany sainy rahalahy sy anabavy. Mba jereo kosa Andriamanitra ozy izy. Ny fandianako teo anatrehanao. Teto zany tsy nitanisa resaka fahotana Ezekia. Sy nitanisa izy hoe zany eka nanote, zany eka nanao ohatr'izao fa zao ny teneniny tompo zany eka mbola te ho velo le tamin'ity tany ty zany eka mbola te hanompo, zany mbola te higoka ny vokatra nyity tany ty mina fa zay misy ny tao anatiny, zany tompoka mbola te hiaraka amin'ny fianakaviako aho mbola tsy te ho faty fa zao jereo fa zany mba fa nandeha nanao soe, nandeha tamin'ny fahamarinana. Nisy fahamarinana zany nataony Ezekia tao mitodoka aminao amin'izao fotoana zao rahalahy sy anabavy. Ho anao efa manompo an'Andriamanitra, ho anao efa nandohalika foana teo anatrehan'Andriamanitra, ianao efa nitady an'Andriamanitra tamin'ny herinao, tamin'ny tanjakao, tamin'ny volanao, mombanao, ny akonanao, midongisanao amin'Andriamanitra. Mety tsy fatako ny olana misy anao amin'izao fotoana zao. Za rahalahy sy anabavy amin'ity Desambra ty nanomboka tamin'ny 1er Desambra ina tena nidonga amin'Andriamanitra misy ny faminaniana ato amin'ny SCI masa efa niteneniko teo hoe fiobiana amin'Andriamanitra, fiobiana tsy maintsy mioby Andriamanitra zany teneniko amin'Andriamanitra. Matetika matsy Desambra tahaka an'izao dia matetika misy loza foana amin'ny fiainako, misy aretina, misy accident matetika zany. Fa hoy za tamin'ity Desambra ty tamin'Andriamanitra, tompo na inona mitranga, na inona miseho volan'ny fiobiako ty Desambra ty. Za tsy maty amin'ity Desambra ty, tsy maty ny akonako, tsisy maty ny fianakaviako. Jereo Andriamanitra fa za mba manompo anao za mba nandeha misy fahamarinana ihany nandehanako teo anatrehanao. Ary amin'ity Desambra ty dia tsy hitanisa misy ny fahotako fa misaotra an'Andriamanitra mampijery fa za manompo an'Andriamanitra satria io tenin'Andriamanitra io ninoako rahalahy sy anabavy. Ary amin'izao ankehitriny zao fantako fa manafika ny fahavalo, fantako fa manafika total lanahy sy ny akonako mihitsy izy. Fa zao fotsiny mahery ny Andriamanitra, mahery io tenin'Andriamanitra io tenin'Andriamanitra io ninoako, io ny manavitra anay. Tsisy andevina zany zahay amin'ity volan'ity, tsisy fahafatesana zany amin'ity volan'ity, fa zahay amin'ity volan'ity rahalahy sy anabavy dia fisandratana. Ary hoentiko amin'izany ianao namanay, hoentiko anao hisandratra ianao amin'ity volan'ity. Ary tena mina fa efa midongy ianao amin'izao fotoana zao aoka tena isy fahavelomana goavana be zay amin'ity volan'ity. Alléluia, faly miarabantsika rehetra ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka an'Andriamanitra voalohany indrindra ny amin'ny fotoana sy fahafana nomeny ny asa ianao mbola afahantsika maketo amin'ny fanatrehany ary afahantsika midongy ihany koa eto anatrehan'Andriamanitra araka ny lohateny amin'ity fitombavaka ny hariva ity. Faharoa manarakaraka izany te hankasitraka manokana mpanompon'Andriamanitra izay mametraka fahatokisana izay mbola ahafahako miray amintsika ihany koa anatin'izao vondombavaka izao ary mankasitraka ny mpanompon'Andriamanitra Eli izay sehatra fahako manoyany live androany araka ny lazainy teo dia hoe mino izy fa midongy tsika ary zahotsika ny zavatra rehetra zay noman'Andriamanitra ao atsika ka ndao sy anao anandra-peo androany. Tadidio ny fampahirezana taony teo ho an'ny ivehivavy nitady rariny io, nitady izy ary nahazo andrariny izy ny farany. Tadidio mpanompon'Andriamanitra Isaia
na rary izy mety maro mety miketraka mety maro mety hoe tapadalaka le hoe vita fa izy nitodika tamin'Andriamanitra ary ny enon'Andriamanitra izy nampian'Andriamanitra 10 taona ny taona iainany ary ny sitran'Andriamanitra izy tahaka an'izany ianao mitady asa ve ianao mitady filaminana ve ianao mitady fiainana feno fifaliana ve ianao tsy zavatra tsy an'Andriamanitra atao fa ndaontsika ianao idongy eo anatrehany tadidio fa maro ny teny fikasana maro ny promesse izay nomen'Andriamanitra antsika ianao fa anjarantsika midongy an'izany eo anatrehany anjarantsika mandeha araka ny teniny mba ahafahantsika mahazo an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny ka ndaontsika ianao anandrabe amin'izao fotoan'izao andray mbola mankasitraka anao ny afahatsaranao misaotra anao tompony amin'ny fotoana tahaka izao fotoana mamindrindra zay nomenao anay mbola fahany mifandray eto amin'ny fanatrehanao mankasitraka tompony amin'izany fampaharezana nomenao zany ary mankasitraka anao ny fampatsiahivana nomenao anay hoe betsaka ny zavatra nefa nomaninao anay fa mila mijoro zay en position zay mandray an'izany mila mijoro zay en position placé tsara mba ahafahanay recevoir an'izany zavatra rehetrarehetra zany ary indrindra midongy eo anatrehanao satria anao l'Andriamanitra zay mihaino mivavakay des fois dada mifona aminao zay satria mihaino relainga zao tontolo zao mihaino découragement zao manodidina zao ka matsapa teny zay ary mihevitra zay hoe anao tsy mahavita ny situation anay na hoe anao ihany koa tsy mahay izay mety mahazo anay diso hevitra zay fa fantatray dada anio fantatray ankehitriny fa tsisy zavatra tsy vitanao tsisy zavatra tsy hainao atao ka mitodika aminao zay amin'izao fotoana zao niza Jesosy izay mety mitady filaminana eo anivon'ny tokantrano amin'ity volana Desambre ity satria enao dia efa nampanantena fahafana enao dia efa nampanantena fiobiana enao dia efa nampanantena dada tena hoe fandresena ka androany mivavaka izay midongy tanatrehanao okay enao dada nitrantsehatra anatin'izany fianakaviana izany mba hisy filaminana manomboka androany hisy fifaliana manomboka androany niza ihany koa Jesosy zay mety mitady asa amin'izao fotoana izao zay mety anatin'ny fahasahiranana dia midongy anatrehanao zay araka ny lazainao dia nazy hoe na reny voromanidiny reny tsy mamafy tsy mijinja nefa hainao mikarakara ka inonay dada fa enao mavita mikarakara anay mihoatra lavitra noho zany enao navita hitafy anay mihoatra lavitra nohozany enao navita misakafo anay mihoatra lavitra nohozany na ara-panahy na ara-batana enao navita ny remplir tena hoe ameno ny fiainanay ray manontolo amin'ny fanatrehanao ka dia tsisy manque zay aminaran'i Jesosy Kristy mivavaka ihany koa zay ao andreo rehetra zay matsiaro tena hoe anatin'ny aretina Jesosy ahozy enao le mpanasitrana mivavaka midongy anatrehanao zay tahaka nataon'ny mpanomponao Isaia okay enao ny anafaka an'izy ireo Jesosy okay enao ny renouveler ny cellule rehetra amin'ny vatan'izy ireo ka fahasalamana ny toetra niza mety voan'ny Covid mety voan'ny Omicron mety voan'ny diabeta mety voan'ny aretina rapo tension ninona aretina dada dia inonay fa enao ny andravan'izay inonay fa enao nanitsakitsaka an'izany rehetrarehetra zany ka tsisy ambina tsisy anapahifana ao amin'ny fiainan'ny zanako manomboka amin'ity androany ity niza ihany koa mbola miseho mitoetra anatin'ny fahasahiranana isan-karazany dada tsy hainay situation amin'izy ireo fa enao malala an'izany ka androany mitodika aminao zay manantena anao zay midongy aminao zay Jesosy hoe vaao ny olana tsirairay avy nina mety olana me vaolana nina mety hoe ketraka okay enao tena ame heran'izy ireo ame fifalinan'izy ireo ame fanantenanan'izy ireo indray satria enao ny Andriamanitra zay mahefa ny zavatra rehetra ary araka ny lazainao dia tena raha enao manokatra ny varavarana tsisy afaka manidy an'izany raha enao manidy dia tsisy afaka hanokatra an'izany idinay dada ny varavarana zay mety hidiran'ny fahantrana hidiran'ny aretina hidiran'ny loza ny fiainanay fa vahana tokoa ny varavaran'ny fitahiana varavaran'ny fanantenana varavaran'ny fifaliana varavaran'ny fiobiana ny fiainan'ny tsirairay avy ninonay dada satria zay na nitodika taminao na nidongy teo anatrehanao dia enao hieno anay ny tananao no amonjy anay ny tananao dada no hiasa amin'ny fiainanay ka tsisy mety asakana an'izany mankasitraka dada ny amin'ny fahafana zay nomenao anay hoe ny kasitraka ny afagagana sy ny hoe famerenana amin'ny laoniny ny fiainanay indrindra fanaovana tsara indrindra ny fiainanay izay ho ataonao manomboka androany mankasitraka anao zay dada alleluia amen inoko androany fandraisinao ara-pononja ny vavaka zany ary ianao ihany koa dia nidongy tamin'Andriamanitra ny zavatra mety hoe tsy nitanisako androany fa ny zavatra iainanao manokana dia inoko Andriamanitra hiasa malalaka amin'ny fiainanao manana
manana finoana manana fatokina manantena fa Andriamanitra dia hiasa Andriamanitra dia ampijoro anatin'ny fiobiana mandrakariva araky ny fantatsika moa dia efa hiafarany fotoana ka andao izy asianao ahay anandratra feo fisaorana avy aty amin'ny fotsika iray mantolo an'Andriamanitra tadidio fa Andriamanitra dia mankasitraka amin'ny fisaorana dia anisany zavatra izay mampietsika an'Andriamanitra hiasa tsara hiasa malalaka tokoa amin'ny fiainantsika atakin'ireo olona anankifolo izay mety hoe naharary nisitran'Andriamanitra izy anankifolo nefa ray ihany miverina izy anankisivy niverina narary fa iny ray iny toetra tanatin'ny fifaliana izy toetra tanatin'ny fahasalamana izy satria nay nankasitraka aoka ianao anisan'ireo izay ay ankasitraka amin'ity andro an'ity ninona mety miseho amin'ny fiainanao ain'Andriamanitra mandaman'izany manana finoana midira anatin'ny fisaorana araky ny tenin'Andriamanitra ary andao ihany koa tsika metraka ny tsy ality feno am-pelantanany mba izy ny tsinjo manokana momba anasy ianao sy ny fianakaviantsika asandrato ary ny feonao ray mbola mankasitraka anao hatrany zay satria tsara ianao ari-panao tsara tena mahatsary sambatra zay ary mahatsary hoe manana zay manan'Andriamanitra tahaka anao izay mihaino ny zavatra ilainay izay mikarakara ny fiainanay en détail tanteraka mankasitraka satria tsy misy mahavita ny zavatra vitanao tsy misy mahavita ny zavatra taterahanao amin'ny fiainanay mankasitraka anao zay satria na dia tsy mendrika aza dia mbola jerenao mbola tsinjovinao manokana momba ny fiainanay eny idera laza voninahitra tolotra anao fisaorana anao sandratra aminao mpanjaka ny Andriamanitra ry tompo ny tompo satria ianao rerany mendrika an'izany rehetrarehetra izany androany Jesosy dia eto anatrianao zay fofeny fisaorana fofeny fankasana satria efa nanao fahagagana tamin'ny fiainanay ianao ary mbola nanao fahagagana amin'ny fiainanay ianao tsy ny hoe na zavatra lasa fotsiny avy ny zavatra ho avy ihany koa dia efa isaoranay ianao avy hatrany satria fantatray fa ianao manatateraka ny zavatra tsara amin'ny fotoanany ary ianao manatateraka anazy araky ny sitraponao izay mety mantsara sy benefika ho anay tsara avy mankasitraka amin'ny maha izy azy anao mankasitraka amin'ny Andriamanitra maheranao mankasitraka ary manaja anao amin'ny Andriamanitra lehibe anao oka ianao datra toetra amin'ny seza fiandrana fa any mendrika anao mandrakizay satria ianao le tsy miova maly anio ary mandrakizay dia inonay fa ianao le isandratra hatrany eo amin'ny fiainanay tahaky ny maly tahaky ny androany aroa mandrakizay mankasitraka dada ary amin'izao fotoana izao mametraka ny tsy ality feno am-pelantananao zay fantatray data fa raha aminay na inona sécurité mety ataonay mety tsy aharo anay zany fa fantatray fa fiarovana mafy indrindra fiarovana tsara indrindra dia ambany elatrao karakoa ambany elatrao zay rehetra mandritry ny tsy ality oka ianao data ny tantana fiainanay oka ianao nijery momba anay mba tsy amela favalo aka ny ainay na ny toeram-piasana io na ny tiatrano io na ny dortoir io na ny andalana io na tia Maurice na ny Madagasikara na maneran-tany zay tsara iavy mijeran'io fotoam-bavaka io dia oka ianao ny hiaro manokana anazy sy ny fianakaviany vady aman-janany rehetra zay manodidina anazy oka ianao tompo araky ny laza anao ny teny hoe ianao le apinga lehibe sy apinga kely hoan'ny ainay dia tahaka an'izany ihany koa mandritry ny tsy ality inona mety asa favalo dia asa favalo asa maiza dia hoe asa maty amin'ny fiainanay zany tsy ambiny ny sanam-pahefana satria ianao dia efa mijoro mpiady mahery manodidina anay ianao dia efa nandefa anjely mpiady hitoby manodidina ny tranonay ianao dia efa nandefa dada ny afo zay hoe anodidina anay ka tena hoe invisible eo mason'ny fahavalo zay ary ianao dia efa nandrakotra any amin'ny raha sarobidinao ka tsisy mety akasika anay mankasitraka ny amin'izany fitiavanao anay zany mankasitraka ny amin'izany fiarovanao anay zany tsara ianao ary mpanao an-tsara hatrany alleluia amen androany inoko fa dia atoram-piadanana ianao ary miasa ianao dia inoko fa Andriamanitra ameny hery ianao ka dia afanao manatanteraka ny cadence ary mihoatra lavitra noho ny zavatra vitanao ary ny tanterahanao amin'ny tsy ality satria Andriamanitra dia miaraka aminao ankehitriny dia te hampatsiahanao ny fotoana manaraka araky ny fahafantatsika dia isakasabotsy tsisy fotoam-bavaka amin'ny 7 ora sasany fa amin'ny alahady manomboka amin'ny 6 ora manomboka amin'ny 6 ora eo amin'ny pejiny SCI manasa anao izahay ary aza tonga irery fa asao ihany koa namanao aza mety diso anjara ianao ry ava-malala fa Andriamanitra dia mahafantatra ny zavatra mety iainantsika ary mahafantatra ny zavatra tena ilayntsika amin'ny fiainantsika sy ianao ka andao atoky anazy fotsiny andao anaja ny fotoana zay ataontsika miaraka amin'Andriamanitra mba azahoantsika zavatsoa mba azahoantsika fiadanana ihany koa sy hery anatrika ny sehatra manaraka zay amin'ny fiainantsika tadidio fa efa tapany Desambre tsika efa
fara ity taona ity aza manaiky ianao raha tsy mandray ny ten'Andriamanitra izay anangana anao indray izay ame fanantenana anao ny amin'ny moavy indray eo amin'izany fotoana izany dia manao veloma amintsika tsara avy dia amin'ny alahady maraina amin'ny 6 vora indray